Miarabanao ndray zahay androany a, ianao izay manaraka an'izao fandaharana natao hideranao izao. Ity ampiandohana dia te hitsotranao anao sahady aho hoe fiadanan'ny tompony ao aminao a, dia ny fahafenoan'ny fanamasina ny andrakotra anao amin'ny fiainanao manontolo. Miaraka hivavaka avy trantsika, ho fametrantsika an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'i Jesosy. Vavakintsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Isaoranay ianao fa mbola nomenao fotoana indray izay afaka mifankahita ao anatin'izao vidéo izao. Hiaraka hanompanao eto izahay Andriamanitra, dia mino aho fa hiaraka aminay ianao a, hameno anay ianao ary handrotsaka ny herinao feno aty anatinay tsirairay avy ane ianao. Jesosy a, natokanay ho anao izao fotoana izao dia mino izahay fa miaraka aminay eto ihany koa ianao, mombanay tsirairay avy ianao ary hitahany olona tsirairay avy izay anay tokantrano ihany ane ianao amin'ity hariva ity. Fanamasinao mangataka ny herinao ihany koa izahay, ianao ilay mpananatra tsara indrindra, ianao ilay mpitarika tsara indrindra, ianao ane hameno anay, handrakotra anay ianao anio ary amin'ny androm-piainanay rehetra manontolo. Izao fotoana izao dia natokanay hanomponanao, natokanay hiderananao, ka dia mino fa tena hidina eto ny herinao a, hameno ny olona tsirairay avy izay any tokantrano ihany, hameno anay ihany koa izay eto amin'ity plateau ity. Isaorana anao ane zavatra rehetra. Alleluia. Amen. Ao anatin'izao fandaharan'izao dia te hisarika ny sainao sahady aho hoe fantatrao ve hoe antraiza ny fitiavan'Andriamanitra anao? Fantatrao ve hoe ny olombelona tena tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra? Tany am-piandohana raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia nataony mitokana mihitsy ny olombelona. Hitantsika izany ao amin'ny Genesis a, Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo a sy ny fahafito amby roapolo, manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Tsika tsy nataony mitovy amin'ny zavatra rehetra. Raha namorona ny masoandro izy ohatra dia niteny izy hoe misy mazava. Raha namorona ny alina izy dia niteny hoe misy maizina. Raha namorona ny biby rehetra izy ohatra hoe vorona dia misy vorona. Raha namorona ny elefanta izy dia niteny fotsiny izy hoe misy elefanta. Fa namorona ny olombelona izy a, tsy nataony ohatr'izay ny olombelona. Tena nanokana ny fotoana manokana mihitsy ny olombelona hoe andeha hamorona olona tahaka ny endritsika. Dia nieritreritra teo izy hoe ahoana nanaovana azy, lasa izy naka vovoka, naka fotaka, no volavolainy nandaniany fotoana ary nomeny fofinaina mahavelona dia tonga olombelona. Ary tsy vitan'izay, tsy vitany hoe nanokana ny fotoana fotsiny, fa tena hoe napetrany any tao amin'ny paradisa, any tao amin'ny saedena, toerana anankiray ary navelany nanjaka tamin'ny zavatra rehetra, nanjaka tamin'ny biby fiompy, nanjaka tamin'ny zavatra rehetra ny olombelona. Dia nefa manoloana an'izay fitiavan'Andriamanitra ngeza be izay a, dia mbola nanota ihany ny olombelona, mbola nanota ihany Adama sy Eva tao anatin'izay. Zavatra tsotra nangatan'Andriamanitra tamin'izareo hoe afaka anjakanareo daholo ny zavatra rehetra, afaka hinananareo daholo ny zavatra rehetra, afa-tsy ny hazo anankiray ihany. Rehefa tonga ny devoly dia mbola nakafanahany Eva izy a, mbola nandavo any Eva Adama sy Eva izy tamin'izany a, dia nandà ilay didin'Andriamanitra. Tezitra Andriamanitra ary. Rehefa tezitra Andriamanitra dia namorona ny elo izy, namorona fahafatesana izy aloha. Lasa maty izany ny olona, nefa ny olona izany tokony hoe olona éternel. Dia rehefa maty ny olona dia mbola namorona ny elo ihany koa izy a, nandefasana ny olona rehetra izay mbola manota ihany koa, izay tsy manaraka ny didiny. Ary ankoatr'izay a, dia voahozina ny taranaka faramandimby a, ny vehivavy voahozina rehefa hiteraka, ny lehilahy voahozina satria lasa tsy maintsy hoe ny atsembohan'ny tavany a no hinanany. Dia rehefa nandeha teny ny volana, nandeha ny taona, dia rehefa nieritreritra Andriamanitra satria moa Andriamanitra be fitiavana, sady fitiavana raha teo izy, dia mbola namindra fo tamin'ny olona indray Andriamanitra. Mbola namindra fo tamin'ny olona izy dia mbola nitady moyen hafa indray izy noho ilay fitiavany an'ilay olombelona foana, hoe inona re nataoko mba hamonjena an'ireto olona reto amin'ity fahotany ity, inona re nataoko mba tsy hampatonga an'izareo olona avo a, dia anota, dia lasa ho fitaovana ampiasain'ny devoly rehefa avy eo ary ho very any amin'ny elo ny fanahiny rehefa rahatr'izay maty izy. Dia ny hevitra hitan'Andriamanitra tsara indrindra dia nalefan'i Jesosy mba tena ho
alefa ny jesosy mba ho famonjena antsika tsy hoe nalefa ny fotsiny hoe nalefa ny fotsiny tamin'izao fa tena niaritra mafy jesosy nijaly nokapohana nampijaliana tena hoe nandeha raha jesosy dia avy eo jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena azy ho famonjena anao. Jesosy koa tao anatin'izay dia mbola nampiseho ny fitiavany antsika ihany koa izy. Tiantsika niaritra n'izany rehetrarehetra izany izy noho ny fitiavany antsika. Raha tsy tia antsika izy dia afaka miteny izy hoe tena tsy vitako izany, fa tena hoe niaritra ny mafy indrindra jesosy nanaiky no atao sorona jesosy ary nanaiky jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika tsara izany resaka rehetrarehetra izany haintsika tsara ny ten'Andriamanitra manamafy an'izany ao amin'ny Jaona 4:9-10 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Mbola mafisy Paoly ihany koa ary izany ao amin'ny Romana 5:5 manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tena hoe tian'Andriamanitra ianao hoe tsisy resaka hafa mihoatra an'izay fa tena hoe tian'Andriamanitra ianao. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia tian'Andriamanitra ny olombelona, tsy mbola niova izany fitiavana izany fa mandraka ankehitriny dia mbola tiany foana ianao, mbola asehony ianao foana isan'andro hoe omeny tombon'androm-pahavelomana indray ianao mba ahafahanao mirihary miaraka amin'ny olona rehetra izay akaiky anao, ahafahanao manompo azy ary mino ary tena matoka hoe tsy mbola nisy an'izany mihitsy hoe iny fa nisy anjely tonga nandondona teo ambaravarany tranonao dia niteny hoe odeo anaty trano facture ny masoandro nampiasainao nandritra n'ity iray volany ity na hoe nisy anjely hafa indray tonga indray hoe hotapahana ny rivotra ampiasainao fa tsy voalohanao ny tamin'ny facture anao tamin'ny volana ambony. Tsy ariavana tsy manao an'izany Andriamanitra fa manomeo anao izy manomeo anao maimaim-pona izy dia tena hoe mampiseho ny fitiavany anao mandrakariva izy mikatsaka ny sosiny tsara indrindra izy ho anao. Dia ao anatin'izay dia ataontsika amin'izao fotoana izao hiaraka hisaintsaina izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Eritrereto lalina hoe izany tena hoe fitiavan'Andriamanitra ho anao, lalina sady lehibe tsy miova fa tena hoe fitiavana pure, tena hoe ilay fitiavana agape mihitsy nomen'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona. Ndao ary isika hiaraka hihira, hiaraka hilaza amin'Andriamanitra hoe fantatro izay inoko ary tena hoe mety miova izao rehetra izao fa ny fitiavanao Andriamanitra tsy miova amiko mandrakariva. Ianao tia ianao mikarakara mandrakariva, tena hoe lalina sady lehibe ilay fitiavanao Zainoko sy ny fitiavany miadana ny foko misindany fantatry zainoko sy ny fitiavany miadana ny foko misindany mety ovy zao rehetra izao tompo afatsy anao ianao tsy miova fa mandraiky izay tia ianao tia kanao fonas izao rehetra izao tompo mbola tia ianao. Zainoko sy ny fitiavany miadana
fitiavan'Andriamanitra iadana ny foko misindany aia mety ovy zao rehetra izao tombo afatsy anao ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai ka anao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai ka anao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai ianao ty ai ka anao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai tombo mbola ty ai tombo mbola ty ai Your love is kind, your love is patient, you fill my heart with so much peace and joy. You're amazing, you make my life feel brand new. You're amazing, you make my life feel brand new. Jesus, you love me so much more. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me so much more. Too much, oh, excess love, oh. Your love is kind, your love is patient, you fill my heart with so much peace and joy. You're amazing, you make my life feel brand new. All your promises are yea and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me so much more. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me so much more. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me so much more. Too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, excess love.
Jesus, you love me so much. Oh, Too much, oh, excess love. Oh. Jesus, you love me so much. Oh, Too much, oh, excess love. Oh. Jesus, you love me so much. Oh, Too much, oh, excess love. Oh. Jesus, you love me so much. Too much, oh, excess love. Oh. Your love is kind. Your love is patient. Iny ary tena marina tokoa izay hoe lalina sady lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Ao anatin'ity tapany faharoa ity indray dia te hisarika ny sainao aho hoe Andriamanitra marina fa tena tia antsika izy ary tena hoe tsy manisan'ireo zavatra rehetra omeny antsika ny hono ny fitiavany antsika fa sika kosa nefa dia misy zavatra endrasan'Andriamanitra amintsika, miandro ireo toro avy amintsika Andriamanitra. Zavatra tsotra ny endrasany amintsika dia hoe ny fanaovana ny sitrapony. Fanaovana ny sitrapony dia mifanompoana azy amin'ny fony manontolo dia izao amin'ny maha olombelona antsika dia raisintsika ohatra raha hoe misy fifankatia anankiroa izao. Rehefa miaraka ary zareo avy mandehandeha ihany zareo dia noho ny fitiavana sy ny hafanampo sy ny sisa dia efa hariva ny andro dia mila aterina izany ilay anankiray, ataontsika hoe aterina izany ilay vehivavy dia ilay lehilahy tena noho ny fitiavana ilay vehivavy dia aterina iny vehivavy iny, aterina any an-trano ihany, mety mody alavitra be iny, mety hoe any an-dorany fotsy ilay vehivavy mipetraka ny andro efa miariva dia aterina tongatra any an-tranony iny. Rehefa tonga any an-tranony iny dia eo amin'izay izy tsy mikontokory izy tao alohan'ny andehanany hoe za ty aneka mbola ody any am-botra rahaba, aiza re mbola handray bus ve zany za, tsy nieritreritra n'izany izy fa rehefa tiany vehivavy iny dia naterina iny rehefa saina esova izy dia anjarany amin'izay avy eo no mandeha. Dia ohatr'izay koa tsika amin'Andriamanitra hoe tokony manome tsika, manome sans compter amin'Andriamanitra koa tsika. Tena porifoy amin'Andriamanitra isan'andro hoe tianao koa Andriamanitra rehefa porifonao aminy izany, rehefa sehoanao azy hoe za koa anie Jesosy ka tianao tiako anie zavatra ataonao amiko dia mandeha ho azy ilay izy dia lasa mitahy anao koa izy avy eo mikarakara anao mihoatra noho ny efa nataony hatramin'izay koa izy avy eo. Ary izao indrindrindrindra aza velantsika hoe andeha ho sens unique ilay fitiavan'Andriamanitra hoe Andriamanitra ihany ny tianahy fa za zany izao mandeha fotsiny amin'izao dia mety foana. Fa raha miverina kely amin'ilay resaka an'ilay ohatra teo ihany hoe fifankatia anankiroa raha ilay lehilahy fotsiny tian'ilay vehivavy tena hoe afon be izy, tiany be mihitsy ilay vehivavy dia omeny daholo izao rehetra izao, ataony daholo ny tian'ilay vehivavy rehetra fa ilay vehivavy tsy manome anazy mihitsy, tsy ohatrany hoe tsy miraika aminy dia tsy lasa lavitra mihitsy izany fitiavana izany fa tapaka eny an-tenatenany eny dia rava dia verina zero indray. Dia tokony ohatr'izay foana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra hoe mandeha double sens ilay izy Andriamanitra tiantsika, tsika koa tokony tia an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Dia manaova tahaka ny Elia ianao hoe mafana dia mafana ny foko noho ny fitiavako an'Andriamanitra. Ataovy tena feno hafanampo ao anatinao amin'izany hoe fanompoana an'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra izany. Aza atao zava-maivana mihitsy fa tena ataovy hoe zavatra mavesatra, tena hoe tsy afaka miaina ianao raha tsy manana an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao dia mirehatra ao an'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ato anatin'ireto hira manaraka reto dia ndaontsika hiaraka ilaza ny fitiavantsika an'Andriamanitra hoe tena laovy aminao Andriamanitra. Izay nga tsotra indrindra ahafahana manambara an'izany hoe tia an'Andriamanitra izany ianao dia tenenao ny fonao rehetra dia aza misalasala mihitsy tena tsory amin'Andriamanitra, manaova déclaration d'amour amin'Andriamanitra mihitsy ianao anatin'ireto hira rehetra reto ary.
Ravoravo sanahitan Jeso hijoroako vavolombelogno efa very fa mbola hitarô efa maty fa mbola velogno squaza talô fariagna mirendry amy somarô tsy mody an-tragno volagnin'olo faparibô zao fatsiagny fazafa nahitany tiako va Jesosy managna za managnanao Safa love, love aminao za safa love aminao za Jesosy safa love, love aminao za tsisy sakanana amy fitiavanao safa love, love aminao za safa love aminao za Jesosy safa love, love aminao za tsisy sakanana amy fitiavanao sofa niova efa vitany talô efa pandova le fiainana vaovao sofa niova niovany foko va efa nazy fa pandove ny eny amy fiainanao avy fa za fiera manana zao manananao matoky valeur ny révélation indesinao zao tsy poera karaha marigna tantarena wa Jesosy anao rô andrendren safa love, love aminao za safa love aminao za Jesosy safa love, love aminao za tsisy sakanana amy fitiavanao safa love, love aminao za safa love aminao za Jesosy safa love, love aminao za tsisy sakanana amy fitiavanao nao ambonina niany ambany na fagnenjegny eto amboniny tany na fahafatesana na fahoriagna tsisy sarakana aminao na mena ositry ny fifaliagna toakanao mianako ny fitaiagna andre eriny fiaignanao avy ho mpandova lanitry mandraiky love, love aminao za safa love aminao za Jesosy safa love, love aminao za tsisy sakanana amy fitiavanao safa love, love aminao za safa love aminao za Jesosy safa love, love aminao za tsisy sakanana amy fitiavanao indray tompo hitoetra eo anilanao ndraindray tao miantso fontsy anao anaty saotra anio ariva nefa ao tsy angataka aminao tiao ilaza fa tiako ianao tiako nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao toko ny atilali ny foko tiako ianao
fitiavanao tsy mio tiao ilaza fa tiako ianao tiao indray tompo hitoetra eo anilanao ndraindray to miantso vonjyanao anaty tahotra anio ariva nefa ao tsy angataka aminao tiao ilaza fa tiako ianao tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao toko niantilali ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy mio tiao ilaza fa tiako ianao tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao toko niantilali ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy mio tiao ilaza fa tiako ianao tiao ilaza fa tiako ianao tiao ilaza fa tiako ianao
Anao no fiainako fifaliany fo hasambarako tompotikana Anao no fiainako fifaliany fo hasambarako fifaliany fo hasambarako mitsakanao famba mikwindrinjanao manidiano fatratrany fo sizaretraretra toanatikio Recha tuana tikuyana 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 ety ampamaranana ary dia misy tenin'Andriamanitra anankiray ty hoentiko aminao afatra nomeny Jesosy ho antsika olombelona
ao amin'ny jaona toko fa 5 andiny fa 7 ka hatramin'ny 7 afatra izy ity azo atao hoe baiko mihitsy ary nomeny Jesosy ho antsika hoentintsika mitondra ny fiainantsika eo ihany ny fitiavan'Andriamanitra eo koa ny fitiavantsika an'Andriamanitra fa atsika koa tokony hifankatia amin'ny zanak'Andriamanitra antsika dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy le teny jaona toko fa 5 andiny fa 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tahaka ny tiavandray ihany no tiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy mamonjy ny sakaizany dia izay no afatra azo atao hoe afatra foy hoentina ho anareo amin'ity androandroany ity mino fa tena hoe nampirehatra ny fitiavanao an Jesosy izay fotoana niarahana tato anatin'ny natao hideranao izay tamin'ity androandroany ity dia manome fotoananao amin'ny zoma manaraka toy izao indray veloma toy